avec yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manulcianoni vovó. Poisson vovó man patanjaka. Proxayan. Manulcianoni vovó. Tovoka soloany vahoaka manoloana ny olana maro lafy amin'izao fotoana izao. Isan'ny makivo maro mpitondra fanjakana nantenaina mano olana toa mitazapotsiny eo anatrehan'izay. Tokony hatsapaka mametra-pialana mpitondra manoloana ny olana goavana tsy voafeny izy ireo ankehitriny. Hoy ny filohany antoko malagasy miara-miainga androany. Nkatona tamin'ny fomba ofisialy androany Brown FES eto Madagasikara ka maro ny hetsika natao nanamarian'izay. Semenaka avy amin'ny sambo cargo Amori Tavela teo amin'ny fidirana ny Eldrano Antsiranana Ranosary Mihely tranga izay nodisoany APMF Antsiranana hatreto. Anovelany nakatony Israely avokoa ny mazovony maneran-tany amin'izao fotoana izao taorian'ilay daroka bomba mahery vaika ny tranga alina tamin'ireo tobo miaramila sy nokleary tao Iran ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalam-baovaontsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa an-datsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana. Tofoka sy leony vahoaka izay samy manana ny olana sedrainy isaky ny faritra sy ny distrika. Amin'izao fotoana izao ny olana atrehana ihany ary tsy maintsy hatrena fa ny tena makivo sy andrenesana fitarainana dia ireto mpitondra fanjakana izay nantenaina many olana toa mitazapotsiny rano zava-misy amin'izao fotoana izao matoa an-datsoratra. Feno ny kapoaka mirehitra mena avokoa ny tondro rehetra na inona horesahana jiro, rano, lalana, toe-karena, fahasalamana, fahalalahana, fanajanany zo, fandripahalemana sy ny sisa. Samy manao antsoavy sy mitaraina avokoa ny mpisehatra rehetra, manana fitiavana, saro-piaro amin'ity Madagasikara, ankalaza tsy ho ela ny 520 taona niverena ny fahaleovantena ity. Madilo ny sofina ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta, miatrika ireo solombavambahoaka eny Tsimbazaza, ka hanaovan'izy ireo litanian'ireo fampanantenana natao tamin'ny vahoaka, tsy misy tanteraka na iray aza. Sekoly manara-penitra tsy vita, hôpitaly manara-penitra vaty fototra ny napetraka, kianja filalaovam-baolina nijanona ho resaka, CSB namboarina ankamiana, tsy misy mpitsabo ao aminy, ary efa mititra sy efa simba sady ny ankamarony. Ireo lalana voalaza fa amboarina, tsy nisy fijerena ary voamaika miasimba. Panneau solaire na orina amatsiana herinaratra, lasa haingo tanàna, ary ny sasany aza tsy hita izay nalehany. Fandripahalemana tsy misy. Mitangorona eto an-drenivohitra avokoa ireo mpitandro filaminana. Ampahany ihany amin'ny fototra-fotrasa, mipaka mivantana amin'ny sosialim-bahoaka, tsy misy tokotany ny ireo nitandrisaina ireo. Raha toka telestazy ny voaresaka matetika tato ato, tsy voaresaka ny fijalian'ny mponina amin'ny fisitrahana rano fisotro madio, indrindra ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Tsy voaresaka ny vola 500 ariary hatramin'ny 1000 ariary, tsy maintsy alohan'ny tokantrano iray raha te hisitraka rano iray bidon. Tsy iray bidon ihany nefa no ilaina ao an-tokantrano isan'andro, fa tafiakatra 5 hatrany amin'ny 10 bidon. Raha toka fijaliana ateraky ny fahatapahan-jiro no voaresaka matetika, ambonin'izay ny fijaliana iainan'ny mponina no ny asan-dahalo, ny vakitrano, ny fikarakarana marary any amin'ny hôpitaly sy ny maro hafa, ny fikarakarana sy ny fiarovana ny taniny, antony ilazana fa feno ny kapoaka. Tofoka sy leo ny vahoaka izay samy manana olana sedrainy isaky ny faritra sy ny distrika tsirairay avy. Ny olana atrehana ihany ary tsy maintsy atrehana izany
fa ny tena mahakivy sy andrenesana fitarainana dia reto mpitondra fanjakana izay nantenaina mahaolana to mitazapotsiny miainga hatrany amin'ny andro rajoelina sy ny lehiben'ny governemanta miafara amin'ireo rehetra no menandraikitra hitsinjo sy karakaran'ny vahoaka sy ny firenena tsy vitany hoe mitazapotsiny fa to midingindrambo ny sasany moeraoera itseroany hafa ary koa manampitsofina dia ino ve isika fa na inona olana ho tany sainy solobavambahoaka eo anatrehan'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta dia izy fahagagana iainga ka ho vaovao avokoa ireny rehetra ireny akoho tsy naneno hatr'izay lany kary araka ny fomba fiteny antony anamafisana fa tsy misy azo antenaina intsony amin'ity fitondrana volomboasary ity tokony hatsapateny eo anatrehan'izany ny mpitondra fanjakana ka hametraka ho ambony ny fahendrena araka ny faneho-kevitry ny mpanao politika izay manamafy hatrany fa tokony hahakalesona amin'ny tantara ka ametra-pialana fahendrena lehibe ny fahafantarana sy ny fahatsapana ny tsy fahombiazana eo amin'ny fitantanana ny firenena izay matoa ndatsoratra ny sampana fampalalam-baovao any Androany fa tokony hatsapatena ka hametra-pialana tsy eo amin'ny toerany intsony ampitondra manoloana ny olana goavana tsy voavahan'izy ireo amin'izao fotoana izao ho ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ity Androany ity misy ny vahaolana mikasika ny olana Jirama fa ny finiavana politika no tsy hananan'izao fitondrana izao mahatonga ny afatapahany herinaratra tsy rano lavareny amin'izao fotoana izao rina fitiavana no mitaritra ny Antsipriana mikasika izay efa tsy navita ny asan'andrasany vahoaka tamin'ny tsony mpitondra matotonga amin'izao fahampotena sy olana goavana tsy voavato izao ny firenena malagasy raha Madagasikara tsy maintsy mandroso no fanampina petraky Andry Rajoelina tamin'ny fiatombohan'ny fitoam-piasan'ny faharoa lasa fiemorana sy fahantrana lalina no taketra mianjady ny firenena ankehitriny noho ny tsy faiza mitantany Andry Rajoelina sy ny governemanta tsy misy ny vahaolana maharitra fa saika avony sy tavanandro sy ny famonoana hafa avokoa no anakona ny mpitondra ny tsy fahombiazany eo anoloany olana sy ny fijalian'ny vahoaka na ara-tsosialy na ara-toekarena olana azy vaovay izay tsy ho vaovan'ny mpitondra intsony fa ny fampanantenana tsy misy tanteraka sisa no andrebirebena ny saim-bahoaka tokony hatsapatena metra-pialana noho izany mpitondra fa efa tsy misy antenena intsony ampandroso ny firenena ho ny filoha nasionaly ny malagasy miara-miaingy azo andriany anarivelo taona 2024 tsika dia miverina matsaka amin'ny bidon jaune dia mitsilo amin'ny labozia tsy haiko eran'izao tontolo izao raha misy firenena ny emitrotra an'izany akoatratsika ary raha reny ady hevitra reny dia ady hevitra tsy tera-bokatsoa ary aminay manokana moa tsy dia amin'azainay hoe akotsina neny ohatr'izay efa lany kary ireo ilay olom-boafidy sasany dia mazava ho azy fatany fa tsy tamin'ny marina nalany azy dia voatery izy mieritreritra fa le hoe le olona nanendry azy na dia olom-boafidy ary ny anarany tsy maintsy indraindrainy fa tsy le vahoaka ny fidy azy dia izay no mahatonga le fiteresahana androany hoe solelafana ny be da be satria mieritreritra izy fa reny na tonga azo olom-boafidy fa tsy le vahoaka izay tena ny fidy ary izay manam-pirofo fa tsy madio ary tsy mandeha amin'ny laoniny ny fifidianana teto Madagasikara ka reo olon'ireo dia mieritreritra fa ny gouvernemanta sy ny filoham-pirenena natonga azy teo fa tsy ny vahoaka koa manoloana ny olany fahatapahan-jiro sy ny rano lavareny isan'andro mampijaly ny vahoaka izay tsy ahitany mpitondra vahaolana entitra ny filohany antoko MMM nanambara fa tokony andraisana fepetra avokoa ireo olona rehetra tsy manara-dalàna eo anivon'ny Jirama na mitantana izany na mpanjifa amela fongarana ny fitantanana kinafinafina sy ny fanodikodonam-bola ao anatiny atakina ny ampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy amin'ny fitantanana ny Jirama ka leo ny tompona andraikitra isamparitra no ametrahana paikady amin'ny fampandehanana ny famokarana sy famatsiana herinaratra sy rano androany anie tsy mangarahara mihitsy ny hoe misy anie mpanjifa tsy mandoa Jirama mihitsy ary matetika ilay tena tokony andoha ary tena manana vola be aloha amin'ny Jirama no tsy mandoa fa le voaka majinika tsotreny no tsy maintsy eo tapahana ny jirony rehefa ohatra ka tsy mahaloa izy fa hoa zay mandala ny resaka fitsinjaram-pahefana maninona io Jirama io no tsy ampiarina aminy zany atao fitsinjaram-pahefana zany apetraka ho tompona andraikitra marina ireo tompona andraikitra ny Jirama isaka ny faritra rehetrarehetra dia mametraka ny paikady ahafahany mampandeha ny Jirama na ny rano na ny jiro dia zay vidy ny fanaraka amin'izay mba ho nasa velona le izy afaka mihodina tsara fa tsy atao ohatran'izao ary atao kinafinafina
ny zavatra atao rehetrarehetra ao anatiny eo. Misy ketrika ambadika avy ny fanovana ny satamfeny Jiramasa inona no tena tanjona ao anatiny. Tsy ny satamfe azy nefa no olana fa fitantanana no tsy madio ka mahatonga izao fampitehana eo anivony orinasa Jirama izao. Novaina indray io aloha ny statuan'ny Jirama. Inona ny tanjona amin'ilay izy? Satria raha ny fahafatahana lazaiko teo tsy statut ngeny olana satria ny fanjakana foana nanome volatra amin'izay fa ny fitantanana. Fa raha ohatra na nova statut impolo na indroapolo heure tsika dia rehefa tsy vonina ny anaraka ny tena fitantanana madio sy mangarahara isika dia tsy andeha io dia piaro meo andraikitra dia tompona andraikitra ny tsirairay avy na ny mpanjifa na ny mpitantana dia afahana miala amin'ny olana toy izao. Tsy mipetraka intsony fatoka isan'ny vahoaka amin'ny mpitondra ny inona lazainy noho ny tsy fahatanterahany fampanantenana nomeny. Tokony ho tonga ansena ny mpitantana fa mbola hiverina amin'ny vahoaka izy ireo aoriany ny fialany. Fa nitota amin'ity androan'ity ny fifanatrehana teo amin'ireo solombavambahoaka sy ny mpikamba ny gouvernemanta teny amin'ny antenimera-pirenena. Raha ny zava-nisy androany tsy ampy an'ireo solombavambahoaka ny tondrano ireo teboka mararim-bahoaka teo anoloan'ny gouvernemanta ny 4 minitra nomena azy ireo nandritra andro andro nisiny izay fifanatrehana teo amin'ny roton'izay ho an'ny andro faharoa androany. Isan'ny voaresaka betsaka ny olana herinaratra sy ny fitakiana ny fandraisan'ireo mpampianatra ho mpiasa-panjakana indrindra ho an'ireo vao navita ny fianarany. Gabain Loano mitaritra ny Antsiprian'izay. Tsy ampy an'ireo solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana ilazana an'izay maharary ny vahoaka any amin'ny distrikana voafidy azy ny fotoana 4 minitra eo anatrehan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Raha toa ka tsy ampy anomezana fisaorana ho an'ny fahefana mpanatanteraka kosa izany fotoana izany ho an'ireo mpanohana ny fitondrana. Raha ny zava-nisy hita nandritra ny 2 andro tamin'izao fiona ny solombavambahoaka sy ny gouvernemanta izao. Toa samihafa ny firenena misy an'ireo député ireo. Ao ireo milaza fa sambatra ny malagasy fa ihany koa ny mahita fa fadiranovana tanteraka ny vahoaka ankehitriny. Ary na samy voafidy amin'ny distrika na faritra iray aza dia tsy mitovy ny fahitan'ireo solombavambahoaka ny fiainan'ny vahoaka any amin'ny toerana misy azy. Na afenina tahaka inona nefa sahirana ny ankamaroan'ny malagasy na any amin'ny faritra izany na eto andrenivohitra hoy ireo solombavambahoaka. Amin'ny hôpitalin'ny Vatomandry fantaro fa vao misy vehivavy maty niaraka amin'ny zanany teo ampitirana tamin'ny lundi de Pentecôte lasa teo ka mba asio fijerevana asio fetrany ny gaboraraka misy ao azafady. Ary tsy zaka vahoaka tsony tsy fanabeazany ity fitantanana atao ty gouvernement ity tapaka isan'andro ny jiro ndra tsy mandeha firifiry moa ny olona ary maty ary vokatry ny jiro tapaka. Ianareo efa sady tsy mahavita ny mamaly ny zo fototra sy ny filana fototra ny vahoaka malagasy fa mbola sahanareo ny mampiasa ny volam-bahoaka amin'ny zavatra tsy lahara-pahamehana. Anisan'izany ndesaka laky arivo sy ihany nefa isan'andro zao ny olona mitady jiro solana fa mitady volamena. Ankoatr'izay, maro ireo solombavambahoaka tsy manao ny asany amin'izao hany ka misaotra sy mitoraka voninkazo ihany no andaniny ny 4 minitra izay ananany. Tsy izany no andrasana amin'izy ireo amin'izao fotoana izao eny amin'ny lapany antenimera-pirenena fa hitatotra ny olana ny vahoaka any amin'ny toerana ny Eviny hoy ny fanazavana. Apetraka ny solombavambahoaka amin'ny gouvernemanta izay tsy tokony saorana anaovana fisaotra sy makasitraka lava satria lasa tsy manao ny asa ny solombavambahoaka fa lasa solombavambahoaka ny gouvernemanta dia tsy mety zany zavatra zany. Manjary mandiso fanantenana ny olona mifidy satria le olona le vahoaka mifidy anao nge miandrandra hoe inona ny zavatra taterinao iainany isan'andro isan'andro, inona ny vahaolana hoentiny amana an'izany olana be izany. Zay vahoaka sahirana mijaly mahita nareo manao kolikoly avoleta non mila manome fanazavany ianao. Nareo korana mazoteny za volena teny nareo efa manafisamy fitondrana aferanareo zany. Ok, dia amin'ny fomba ahoana moa ministre du commerce tsy mandeha ny exportation fantatrao ny olona tsy mahazo agrément ianao koa fa dia lasa manao an'izany. Non, asa atao ohatran'izany fa tsy mety. Zay mila fitondrana mazava madio miaro vahoaka fa tsy miaro olom-bitsy.
tsy hivina mofo fa andro faharoa tamin'ny fionan'ny solombavam-bahoaka sy ireo ministra notarihy ny premier ministre androany teny amin'ny lapany antenimera pirenena tsy mba zazy saika nytaraina noho ny olany herinaratra sy ny tsy fisian'ny fandraisana mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministerany fanabeazan'ny pirenena nandritra ny 4 taona ny ankamaroan'ireo solombavam-bahoaka raha nandray ny fitenenana androany amin'izao alina izao ao anaty fotoana amaliana an'ireo fanontaniana sy fanamarina ary fangatana nataon'ny solombavam-bahoaka ireo ministra tsirairay ao anatin'izay faneho-kevitra samihafa mifandraika amin'izay fifanatrihany ampikambany gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka izay hatrany diso fanantenana tamin'ny fionana teo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ny akamaroany ireo solombavam-bahoaka nanaovana fanadiadiana vaolana manoloana ny olana mianjady sy ny vahoaka no andrasana ho izy ireo fa tsy fitateran'ireo tetikasa tsy lahara-pamena sy andala-panatanterahana amin'izao fotoan'izao honina saina vity ny fasafasy teo amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ireo solombavam-bahoaka diso fanantenana tsy araky ny noheverana azy ao ireo milaza fa efa nampozana taoriana izay fionan'izay gouvernemanta izay nandrasana hitondra vaolana manoloana ireo fahasahiranana samihafa saingy tsy izay noho ny seho tsy fotoana zany fa nindrendrany fisalafana ny mpanatanteraka zao fa fotoana tokony andraisany décision hoe zay rehetra tsy mahavita dia aleo miala fa aza mpijaliana le vahoaka raha ho an'ny district amin'ny faratsy manokana zao dia tsy nisy atao hoe tena zany délestage zany tany tena tsy nisy zao ny manomboka amin'ny tapany ariva mandra-pahaany amin'ny 5 sasamaraina tsy misy jiro mandeha ahona moa ny afahanao metraka fandripahalemana amin'izany action ny ilain'ny vahoaka amin'izao fa tsy resaka fitantarahana zavatra tsy donany amin'ny aty volan'ny vahoaka fa zany nandrasan'ny vahoaka hoe mahanitra ny vahoaka zao tsy tompony mitany ny vahoaka rendrarendra nanangana indray hôtely ngeza be 5 étoiles téléphérique etsy kianja mibaria etsy anao laky arivo ary fa raha zany volo zany moa mba manofonofo ny tena hoe raha zany volo zany mba alefaka any amin'ny tontolo ambany vohatra very asany ilay antenimera-pirenena anaovan'ny fahefanam-panatanteraka azy fa ihany koa ilay asana solombavam-bahoaka mihitsy no tombovoany amin'izao vanim-potoana izao manoloana n'izao fahasairanana mianjady amin'ny vahoaka zao zay tena mampikoikoika sady mampikikika tanteraka na ny lafiny tsy fandripahalemana zany na ny lafiny fiakarany vidim-piainana zany indrindraindrindra ty resaka jirama ty izay miteraka fatyantoka goavana ho an'ireo mpandraraha madinika sy mpandraraha lehibe eto anivon'ny firenena kanefa dia tsy nasiana resaka zany fa dia fisaorana sy fakasitrahana gouvernemanta no ataony reto député izay mpanoana fitondrahany reto tenako manokana dia faneniny no député teto anivon'ny antenimera-pirenena fa tsy mbola mitondra anakaiza mihitsy ny fandokatokavana gouvernemanta io satria tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka mandoka ny gouvernemanta fa ny andraikitry ny solombavam-bahoaka dia manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ka tanteraka ve izay asa napetraka ny vahoaka amin'ny solombavam-bahoaka izay dia anjaran'ny vahoaka no tsara fotom-piveloman'ny mponina amin'ny faritra savany volo fanondrana ho an'ny distrika Anantala tokony ho anelanelany 440 hatramin'ny 420 jona no fotoam-piotazana lavanilina isorohana ny fahasimbany eo anatrehan'ny olana lavanilina izay mbola tsy voavaha mandrakandroany nandrososo-kevitra ho an'ny fahefanam-panatanteraka ny solombavam-bahoaka amin'ny distrika Anantala izay kapitaly de Lavany ity taona ity izay nitombo avy 9 ny vokatra ka tokony hojereny ny fanjakana akaiky mila mitsangana atsika mizaha famatsiam-bola velany andeha subventionné ny Lavany tamin'ny fitondrasana professeur Zafalbert rehefa hitany tena takatra sy production ohatran'izao ny Lavany dia nataony nitsangana gouvernement Zafalbert nandeha nitady famatsiam-bola tany vela ary nahazo famatsiam-bola ny gouvernement tamin'izay fotoan'izay ny subventionné ny Lavany rehefa ary naomby ilay tetika dia niakatra ho azy ny vanille tamin'izay fotoana satria la folany surproduction tamin'izay fotoana noho ny subvention nataony fanjakana tamin'izay fotoan'izay ho zéro stock zany ny tanjona zany satria raha tonga zegny ny vokatra marobe ity zany tena mampanahira fa atsika zao fa surproduction tratra ny vokatra marobe ity zao eo eky atsika ho sahirana efatra minitra ny faharetan'ny fandraisam-pitenenana isaky ny solombavam-bahoaka tamin'ity fiaonana ity fotoana izay tsy ampy ho an'ny ankamaroan'izy ireo raha ny olana misy ny anivon'ny district anairana sy anaraha-maso ny asan'ny fahefanam-panatanteraka lafomba vao afa nikatona tamin'ny fomba ofisialy androany mbrony FES eto Madagasikara etsika maro teny amin'ny Villa Berlin androany no nentina namaranan'izay ananana solitena tonga teny antoena avokoa ireo antoko sy firaisamonim-pirenena ary mpiara-miasa amin'ny FES rehetra ary ireo olona navoakany ihany koa tojondrina tahiry no mitaritra ny antsiprian'izay natao veloma tamin'ny fomba ofisialy ny fialana eto Madagasikara androany ny fondation politique Friedrich Ebert Stiftung na ny EFS
rehefa ny asa teto nandritra ny vita amby 70 taona antony fialana izao ny olana ara-pamatsim-bola raha ny fanazavana ny EFS no mijanona eto fa ireo olona ny vokariny kosa manohy ny asa taony firenena maromaro no nialan'ny EFS ka isan'izany Madagasikara tsy mampijanona ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Allemagne ny fialan'ny EFS eto hoy ny Masivo ny Allemagne. Je tiens à souligner que la fermeture de ce bureau ny fikatonan'ny biraon'ny FES eto Madagasikara dia tsy piko fa noho ny antony arabola any Allemagne ny toetra raha politika izay efa fantatrareo izay betsaka ny zavatra niova tao anatin'ny taona farany noho ny fitomboan'ny antoko politika tafiditra tao amin'ny parlemanta ka nisy fiatraikany betsaka vokatrio no niteraka fienana tamin'ny famatsim-bolany antoko tsy midika ho fifaranan'ny fiara-miasan'ny firenena rontonta sy ny finiavan'ny Allemagne amin'ny fampanjarinan'ny demokrasia akory izao fikatonan'ny biraon'ny FES izao ou l'engagement d'Allemagne dans la promotion de la démocratie. Nandray anjara betsaka tamin'ny raharaha politika teto amin'ny firenena ny FES tamin'ny alalan'ny fanofanana tanora momba ny aitarika sy ny demokrasia izay lasa mpitarika militant any amin'ireo firaisamonim-pirenena teo ireo lasa mitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena lasa mpitarika toko politika lasa olom-boafidy isan'ny nalaza tamin'izany ny YLTP nisongadina ihany koa ny fidirana ho mpanamora facilitateur amin'ny finiavana amin'ny fampanjariana ny demokrasia isan'izany ny famolavolana ny charte de bonne conduite ny fanokafana sehatra iadikevitra eo amin'ny mpisehatra politika tamin'ny data ny fanofanana ireo antoko politika nanohana ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana naneho hevitra ny fiarovana ny tontolo iainana niara-ny asa tamin'ny firaisamonim-pirenena sy ny fanjakana ihany koa izy ireo. Azo lazaina hoe afapo ny FES nandritran'izay fahalambo efapolo taona nanirahana anazy eto Madagasikara zay satria ny fanamby natao dia tanteraka avokoa amin'ny lafiny amin'ny akapobeany na dia maro ary mbola tokony ho tanterahana izay antony sy nyty androandroany ity nanatsoanan'ireo mpiara-miombina antokafa izay afaka manohy an'ilay asa tokony toizana ny zavatra afaka lazaina dia nitsangana tanteraka aloha ireo karazana rafitra rehetrarehetra toy ny plateforme ny YLTP, ny YLS, ny Co-Justice ary ny charte de bonne conduite ary mbola maro ihany koa ahafahan'iry zareo maleo tena tanteraka ao anatin'ny etsika izay ho ataon'zareo arinao. Ny FES dia fondation tohanan'ny antoko SPD allemand izay manana foibe ao ihany ka misandraka amina firenena maro maneran-tany mijoro amin'ny firian-kevitra social-démocrate izay mifototra amin'ny rariny ara-piarahamonina ny justice sociale sy ny demokrasia ary mifototra amin'izany avokoa ny antopisian'ny EFS eto manana solotena maritra eto Madagasikara izy ireo hitateny avokoa androany ireo mpisehatra politika sy lehibe n'antoko maro isan'izany ny MMM izay niara-ny asa kaiky tamin'ny EFS. Tonga tao anatin'ny fotoana ny doka vetivety sika aza misaraka aminay ary. Dimy amby enimpolo. Ina ihany aza dimy amby enimpolo zany. Dimy amby enimpolo taona ny fahaleovan-tena, dimy amby enimpolo isan-jato ny fihenam-bidy ao amin'ny magazay Cosmos Ireriany ny 12 jona hatramin'ny 10 jolay ndao hiaraka ifety miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny dimy amby enimpolo isan-jato any amin'ny magazay Cosmos rehetra. Tsy olana ny tsy fananam-bola eo ny eo miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente crédit mirindra. Mividianana io araloha avy tsikelikely hatramin'ny 30 volana. Azadino ny daty ny 12 jona hatramin'ny 10 jolay fihenam-bidy hatramin'ny dimy amby enimpolo isan-jato eny amin'ny magazay Cosmos Ireriany. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ndao asandratsika avy ny Saramanitra miaraka amin'ny Zara Cadeau araroto ny fihenam-bidy amin'ny ZTE A35 corps izay 99 000 ariary monja izy amin'izao sady feno cadeau 2 giga isam-bolana isorofena amin'ny fotoana rehetra ary izaranao hafaliana amin'ireo akaiky anao ampisy ambiance amin'ilay ao tsara aza tara hatramin'ny 12 jolay ihany tonga vahaingana eny amin'ny Yas Store isika gasy isika Yas. Why to lasa misy volofotsy akindry? Lety! Inona kizy zao ny ataoko amin'io? Zaky manana vahaolana.
shampoing colorant belle qui va olana mety indrindra ahositra tsara ohatrany shampoing alina mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra ary kobanina tsara misy akora natoraly ao amin'ny belle olive noni ary vahona izay miaro amin'ny volonao mahazo volo miloko natoraly mangirana malefaka ary maharitra ary misy gantanana omeny mpivarotra isaky ny mividy belle iray shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Sarako vovao sady natokana ho an'ny vehivavy fa misy inona aky Big One Lady. Moralikoa, mba sofio lesy. Fa inona tiany olana? Aiza laha teo? Tsy velona lesy le fiara. Taraiky indray le batery. Raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e. Tsara kalitao, tapitra hatreo mpany. Bionix, le batterie maharitra tsy misy fetry. Olana nga? Tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka. Mila makany amin'ny hôpitaly haingana izay. Ndao fiarako aloha ampiasaina ary e. Batery Bionix ampiasaina. Tsy manary anao mitotro tsara. ho antsika matianiny eo miseritry ny fitaterana manandanja lehibe ny kalitaon'ny bateria ampiasaina mba ampirindra tsara ny asa Bionix bateria misy karazany ho an'ny fiara rehetra Bionix matanjaka sy maharitra ino ma lesy an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy zany boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda ame parole brox yan tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao mila politika mazava sy matitra ary olona ampitrakefa amin'ny famanany olana herinaratra sy ny fitondrana ny firenena fa tsy vitany aitraitra ho ny mpandrarana anaovana fanadihadiana olana eto amintsika amin'izao fotoana izao amin'ny fanomezana tombonday ireo akaiky ampitondra amin'ireo andraikitra maro eto amin'ny firenena ka voailika hatrany ireo teknisianina eo anatrehan'izay tranga izay isany mamotika ny orinasa sampandraram-panjakana amtarika ihany koa ny faharendrehan'ny firenena amin'ny ankabeny Daniela Minoartso efa ilano tokony hovovan'ny olona ny herinaratra ankehitriny saingy noho ny tsy fananana politika matotra sy mazava miagoavana hatrany izany amin'izao fotoana ny vahaolana no raisy ny fitondram-panjakana ankehitriny amahana ny olona ny herinaratra izay vao maika nampikirosofana ny orinasa Jirama efitra taingina sy atrehitra fotsiny ihany ny mpandraraha iray izay nanovana fanadihadiana ankoatra izay olona tsy ampitrikefa sy tsy manana fahaiza manao amin'ny toerana misy azy ihany koa no apetraka isana andraikitra ambony eto amin'ny firenena fa ireo teknisianina tenena vahaolana kosa ilika sy tsy omena toerana antony mapotika ny orinasa Jirama tahaka izao raha ny fanazavana misy le hoe tsy haiko firmega indray le vaovao le hoe vanytamatavy hotaterina katy Tananarivo zavatra ohatry ireny zany mila politika matotra tiako tena amin'ilay politika matotra zany
zaozaotsika ao anatin'ny vanim-potoanany ririnina dia mety hipotra indray le hoe tsy ampiny tosiky ny rano satria tsy ampiny rotsakona amin'ny turbine isan-karazany rehefa tonga koa nefa ny fotoana amin'ny fahavaratra indraindray dia ohatrany hoe noyer indray le turbine ohatr'izany zay nitaka hoe mila vahaolana maharitra mila olona tena manana traikefa mikasika ny angovo amin'ny sehatra nasionaly fa tsy hoe amina toerana iray fotsiny dia hitako hoe efa maro zany ireo ministra nandalo tao amin'ny ministera io fa angambany eo amin'ny resaka famatsiana mihitsy tokony atao projet national izy io mba tsy isiny hoe misy ministra mitsoka rehefa atao interview satria mety efa midepasy anazy koa le sehatra dia anankiray koa mety ao anatin'le ekipa teknika koa mety misy tsy mafy an'le sehatra satria matetika loatra ny filazana hoe nisy papango nisy be loatra zany le excuse dia tsy andro foana tsika ohatran'ireny hoe rotaka amin'ny mpianatra ireny zay vao hoe da lasa mamono afo zany. Ankoatra izay tsy mifantoka amin'ny tena famahana olana fa vao maika mampanantena vahoaka amin'ny zavatra tsy ho vitan'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ny ankamaroan'ireo fampanantenana natao izay tsy mbola nisy tanteraka avokoa hatramin'ny androany ny eo anefa sisika hiandra ny fanaizavana hatrany. Alors raha miteny amin'ny vahoaka hoe ao anatin'ny telo volana ohatra tena tsisy ny jiro fa hanova milina tanteraka zany hoe mety efa antitra le milina ao dia ho avozina tanteraka rajeunissement ny matériel na mety koa fanoloana tanteraka le dynamisation système na distribution rehetrarehetra ny fil ninninina dia rehefa avity izay telo volana izay dia tena manao fanambo ny fanjakana hoe tsy hiverina intsony ny fahatapahan-jiro fa le isaky mihetsika mamoaka communiqué ny jirama reto avy mifaritra ho tapaka isan'andro lasa mirorosaina ny olona eo koa ny tsy fandripahalemana ao anatin'izay mampitombo be ny ireo mpanao ratsy aizako 67 hectare ve dia sanatria à 18 heures amin'ny enina riva dia hoe zone rouge mety misy ihany nefa budget na teti-bola hita hoe azo anarenana tanteraka ny jirama fa indraindray mety variana hoe any amina blink zavatra ohatrany hoe aitraitra mety tsy dia tena hoe mipaka any ambilaniny vahoaka akory dia zay natao hoe mila matotra ny olona apetraka mila matotra ary mila ampitraikefa raha ny zava-misy saika mitondra takaitra noho ny olona ny herinaratra ankehitriny avokoa ankoatra ny any an-tokantrano hisehatra asa rehetra amin'izao fotoana indrindra ireo orinasa mampiasa milina sy mihodina amin'ny alalan'ny herinaratra. Olona tsy tokony hitondra ny Madagasikara ihany koa no mitondra firenena ankehitriny tsy mametraka ny fiainam-bahoaka ho lara-pamehana antony mahatonga ny firenena hemotra amin'ny lafiny rehetra ka tafalatsaka anaty fantrana lalina tahaka izao. Lafomba vao fa maro ireo ankizy malagasy manana olana eo anivony ankonany izay tonga hatramin'ny famoahany fitsarana amin'ny sanany ankizy didy fanalavirana azy ireo tsy eo anivony ankonany iray amin'ireo fikambanana tsy miankina mandray an-tanana amin'ny fikarakarana azy ireo ary mitily ireo fianakaviana mpandray na mpisolo toerana rehefa tonga amin'ny atranga tsy azo anoharana ny famomanany fianakaviana ho any ankizy malagasy tanjona ny isitrahan'ireo zaza ny zony araka ny tokony ho izy indrindra ny anana fianakaviana araka ny tokony ho izy andao arahantsika ny antsiprian'izay. Indraindray rehefa misedra olana ny zaza sy ny ankizy any tokantrano iray aman-dreniny dia voatery mamoaka didy fanalavirana azy sy eo anivony ankohonany mandritra ny fotoana voafetra ny mpitsara misahana ny ankizy. Mety tsy ho azo antoka tsy inona no hoavin'ilay zaza raha toka mbola mijanona eo anilan'ny ray aman-dreniny ihany izy natao hanampy ireny zaza ireny sy handidy ny tokony hametrahana azy any amin'ny toeran-kafa ny fitsarana misahana ny ankizy. Rehefa misy ny tranga tahaka izany dia matetika eny anivony fianakaviana mpandray na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe famille d'accueil ireny no ametrahana ny zaza. Tsara kokoa ny mametraka ny ankizy any amin'ny rafitra fianakaviana mpandray noho ny any amin'ny rafitra hafa satria mahazo fikarakarana manokana, fitiavana manokana, fanarahana na amin'ny fahasalamana zany na amin'ny fianarana na amin'ny lafiny mahaolona manontolo zany ny ankizy izay eny amin'ny fianakaviana mpandray. Izay didy-pitsarana mo ordonnance de placement no ametrahana an'ilay ankizy
mba hahafahana mandray ireny ankizy apetraky ny fitsarana ireny dia nijoro teto Madagasikara ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana famille d'accueil de Madagascar na fianakaviana ho an'ny ankizy malagasy. Tamin'ny taona 17 no nijoro ny fikambanana ary ny soatoavina taiza malagasy no mibaiko azy. Ny mba hazon'ireo zaza marefo sy tsy misitraka ny zony ara-dalàna toeram-ponenana tsara sy fiainana milamina kokoa no tanjona napetrany. Ny zaza anankiray dia tsara foana ao anaty fianakaviana ary ny fianakaviany Andohany aloha voalohany indrindra fa nefa raha tena misy ny tranga izay tsy azo anoharana dia tsara ihany koa nefa nisy raha misy fianakaviana mpisolo toera mandray azy. Dia izay fomba fijery izay no ezahanay apetraka miaraka amin'ny sy arindra miaraka ny fomba fijery sy ny fenitra iraisam-pirenena mahakasika ny lalàna ny fiarovan'ny ankizy. Ny mahafinaritra ao anatin'ilay tetikasa dia ny tsirairay avy ireo fianakaviana ireo izay mandray an'ireo zaza ireo dia olon-tsotra izay nanana fitiavana ary mikolo an'ilay fomba fijery malagasy omena an'ilay zaza amin'ny hoe tsara raha manana fianakaviana izy. Dingana maromaro no tsy maintsy arahina alohan'ny ametrahana ny zaza ho eny anivy ny fianakaviana mpandray na ny famille d'accueil. Manao fanadidina eo anivon'ireo fianakavian'ireo izay ahafahana mamaritra hoe tena digne de confiance tokoa ve io ankohonana anankiray io azo atokisana ametrahana zaza mila fitezana manaraka fiofanana ireo fianakaviana ireo mandritra ny fotoana ialan'ilay zaza eo anivony ankohonana ny poirany koa dia misy ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny fiainany ankohonana ny poirany. Arahanay maso jerenay akaiky koa zany ny fianakaviana an'io zaza io ahafahana mamaritra hoe mbola afaka mody ihany ve io zaza io ao aoriana ny fitezana anazy ao amin'ny fianakaviana mpandray. Manohana sy manoro hevitra ary manakaiky ireo fianakaviana mpandray ny ONG Famille d'accueil de Madagascar. Mahatsapa ireto fianakaviana mpandray ireto fa manana didy ho an'ny fiarahamonina ary manana andraikitra hanome tantsorika ho an'ny zaza malagasy. Efa ela atao hoe mbola tsy nanambady ary angamba no nanana faniriana hoe anana toerana fitaizana zaza. Taty ariana niazakazaka be le izay fitiavana tetaiza zaza izay dia moko niseho ilay fahafahana hitaiza zaza avy amin'ny famy Madagasikara. Mitondra fifaliana be, misy tebiteby fa misy fifaliana be satria hafa mihitsy le hoe misy zazakely ao an-trano, misy taiza ao an-trano. Ny sedra izay sedrainay tao anatin'ny fitazaina zaza zany dia zany hoe ny fanitsiana an'ilay zaza izay nanana ny toetrany teo aloha izy mba ho zaza olombanina eo amin'ny fiarahamonina. Ary nahatsapa hoe manana tokantrano izy miaino anatin'ny fianakaviana izy dia tena hoe miraiki-po aminao. Miara-miasa akaiky amin'ny fitsarana misahana ny ankizy ny ONG Famille d'accueil de Madagascar eo amin'ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny fiainan'ny zaza mipetraka eny anivy ny famille d'accueil. Misy foana ny tatitra izay apetrakay eny anivon'ny fitsarana ao amin'ny fitsarana ny ankizy dia arakaraka io tatitra io no ahitana ny fivoaran'ilay zaza. Ny fitsarana ihany koa no antoka hoe voahary ve ny zon'ireo ankizy ireo ary manahoana ny fivoarany eny anivon'ny fianakaviana mpandray. Anisan'ny andrankinana anankitelo zany ny mpitsarany ankizy eny anivon'ny fitsarana izahay mpiasa sosialy avy aty amin'ny ONG ary indrindrindrindra ireo fianakaviana mpandray sy mpiay an'ireo zaza. Maro ny zaza tonga eny anivon'ny fitsarana misahana ny ankizy izay mila tohana sy fanampiana. Tsy mbola maharaka nefa ny isan'ny fianakaviana afaka mandray an-tanana ny fitaizana azy ireo. Mbola vitsy anisa ny fianakaviana mpandray amin'izao fotoana izao satria dia 5 fotsiny isan'izy ireo dia lasa voafetra ihany koa zany ny isan'ireo ankizy afaka apetraka ny fitsarana any anivony ireny famille d'accueil ireny. Manentana antsika rehetra ifametana antsika ifanampy amin'ireo mpiarabelona amintsika satria adidy ray anisan'ny raisitsika izany. Tsisy fanavahana saranga le izy satria le izy fifamezatana. Andao hiara entana, hiara isalahy ho an'ny noavin'ny firenena satria zareo ireo noavin'ny firenentsika hitatana an'ity firenen'ity rapitso.
fa tanora diaspora malagasy avy any Frantsa, États-Unis, Sénégal ary Djibouti no tonga eto Madagasikara hitondra ny anjara brikin'izy ireo any tanindrazana amin'izao fotoan'izao. Iverina andoharano reto tanora malagasy hitondra ny tantsorony ho an'ny fireneny reto. Maro ny endrika fahasahiranana iainan'ny malagasy fa hisy aran'izy ireo amin'izao fahatongavany eto izao. Ny sehatra ny fahasalamana, ny fanabeazana sy ny fandraharahana. Hetsika izay tafiditra anatin'ny programa loharano 2 anatin'ny tetikasa tantsoroka ho an'ny diaspora. Iarahana amin'ny ministère raraham-bahiny, ny OIM manana organisation internationale pour l'immigration no mitarika azy ary ny AFD no mamajo vola. Andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Dia natao indrindra anao ampiroboroboana ny fandraisana anjaran'ireo tanora malagasy ampelezana andray anjara amin'ny fampiroboroboana sy fampandrosoana fotony any amin'ny toerana izay andefasana azy ary any amin'ny faritra. Ny zava-dehibe ao anatin'ity fandaharana asa ity dia ny resaka fifanakalozana takala eo amin'ireo zanaka malagasy ampelezana ireo sy ireo tanorantsika eto Madagasikara. Misy an'izay fifanakalozana izay fampirozana traikefa zay zany tena anisany ezana ampiroboroboana amin'ny fandaharana asa toy itony. Mandritry ny efa-bolana no faharetan'ny fandalovany eto Madagasikara ary iparitaka any amin'ny faritra amin'ity taona 2020 ity dia iparitaka any amin'ny faritra anakenina eto Madagasikara izy ireo. Lafomba vao afa nanaitra ny sainy maro ny lozan-tranga tamin'ny alahady fahavalo ny volana jona lasa teo. Tavela teo amin'ny fidirana amin'ny elidranona Antsiranana ny sambo cargo Amori. Raha nilaza ny tompon'andraikitra fa tsy mbola misy fiparitahan-tsolika vokatrizay manam-porofo ny fisian'izay fiparitahana solika sy menak'izay ny mponina amin'ny alalan'ny sary sy ny maro hafa amin'izao fotoan'izao. Stanio Bezara Kolo Antsiranana no mitaritra ny Antsiprian'izay. Araka ny fanambarana ofisialy navoaka ny APMF, nilaza izy ireo fa tsy mbola hita mazava ny fahavoazana amin'ilay sambo ary tsy misy fiparitahan-tsolika hatreto. Ankoatran'izay mbola tsisy fahavakisan'ny sambo zany hatreto. Raha sanatria misy fahavakisan'ny sambo dia efa misy tompon'andraikitra misahana izany ny OLEP zany. Ny OLEP izay misahana lutte contre déversement des hydrocarbures izay rahatasiao au ministère de l'environnement. Zay miaraka eto zay rehetrarehetra reo fitondra fanazavana zareo rehefa avy eo mahakasika an'izay fa kapobeny zany resaka teknika dia tsy maintsy miandry an'izay résultat an'izay prospection sous-marine zay tsika zay vao afaka mirosa n'ilay opération judiciaire. Ny matériel rehetrarehetra zany dia efa vonona daholo. Kanefa ankehitriny miparitaka amin'ny tambazotra sosialy ny sary mampiseho ranontsoloka miloko mainty sy manjelanjelatra miara-dalana amin'ny onja eny amin'ny morontsiraka ny Mer de Merode ana amin'ny faritra Nosy sy Areza. Etsandaniny na dia milaza aza ny tompon'andraikitra fa tsy mbola nisy fiparitahan-tsolika, ny mahagaga nefa manamafy ihany koa izy fa tsy afaka mandrosa amin'ny fanavotana ilay sambo raha tsy miandry ny toe-drano satria mety hiteraka fahavakisana hafa sy loza hafa. Izany fanamarianana izany dia manamarina amin'ny fomba mivantana fa misy riska tena avo amin'ny fahavoazana ara-tontolo iainana. Fa ny zavatra rehetrarehetra dia tsy maintsy miankina amin'ny météo sy miankina amin'ny résultat ny évaluation zay atao amin'izao. Satria misy vato resify manodidina aminazy tsy maintsy jerena daholo zany zazo. Tsy zay vao afaka mirositsika. Tsy afaka atao dia miroso loana tsy dia sanatria hiteraka fahavakisana hafa hiteraka loza hafa. Tsy maintsy miankina amin'izay titre rehetrarehetra zay vao afaka miroso afaka nansana. Midika inona ny fahanginan'ny fanjakana manoloana ireo sary sy lahatsara miseho? Voaaro ve ny ranomasontsika? Ka ahoana ary? Tsy misy fiparitana sa efa ahena hipoaka amin'ny fotoana rehetra? Tsy ampy intsony ny fanambarana, mila pirofo sy hetsika mazava. Misy fandrefesa-tany tsy mazava ao Ambohimanambola Gara ka mampitaraina ny mponina voakasika amin'izao fotoan'izao. Arak'izany miantso ny tompon'andraikitra voakasika izy ireo hijery akaiky ny zava-misy marina hialana amin'ny disadisa mety aterak'izay ka eto Andriatsilavo. Mitaraina ireto mponina Ambohimanambola Gara ireto fa misy miditra ny taniny ka mandrefy sy mamaritra. Voakasika izany ny tany 10 hektara, misy ny fikambanan'ny fokon'olona ny tena hoe Soniadanana, tsy misy famplazana. Tsy misy fampafatarana izay voakasika hoy izy ireo hatrany.
mahazo taratasy avany amin'ny tribunal izy nefa ny tsisy fahampafatarana ny fokon'olona tsisy fahampafatarana ny mpikambana ao anatin'le fokon'olona na kely ara fa tonga dia didy no mivoaka avy any dia ny fokotany sy ny commune tety moa niaraka tamin'ny fokon'olona nanao ny opposition zay tsy nafahany nandrefy androany satria efa miaraka amin'ny géométre sy ny wise izy androany dia rehefa nazavaina ny momba ny taratasy rehetrarehetra dia tsy sanidina zareo na izany manay mafy amin'ny tany ireto mponina ireto ka izao manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra mahefa izao isan'ny mampanay azy ireo ihany koa raha ny fanazavana tany manodidina ny 3 hektara no kasain'ilay olona alaina voatsela akory zay ary efa miakatra hatrany amin'ny 10 hektara zany amin'izao fotoana efa iraha malala ny ady ato amin'ity Madagasikara ty amin'ny resaka ady tany kanefa ny zavatra misy dia zay malala olona sy manam-bola dia mahavita taratasy foana amin'ny tribunal zany dia zay zany no anany tsy ny eto amin'ny fokotany ty amin'ny ambomanam-bola ihany na ny ty amin'ny commune Masindray ihany misy an'izay fa manerana Madagasikara zany dia ohatran'izay daholo zay manam-bola sy malala olona ihany mahavita taratasy dia mitsofoka amin'ny tanin'olona zay efa manjatonjato no najariana teo nambarany ireto mponina ireto fa efa manana titre laharana 3195 ny toerana antsoina hoe Soaniadanana izay manodidina ny 7 hektara ny 10 hektara amin'ireo no any fikambanana ka ny 10 hektara amin'io any fikambanana io no kasaina alain'olo tokana izay mpikambana ao ihany raha ny fanazavana marina tsy mbola nazonona fanazavana ny ankilany amin'ity olana tany ity ka nahatonga azy ireo hidina andrefy ny tany mbola vitsy ny sampampianatra teny anglisy eto Madagasikara amin'izao fotoana ka tsy mahasahana ny filana anatsarana ny kalitaony fampianarana nitsangana ny sehatra tsy miankina tamin'ny alalan'ny fitadiavana mpiara-miombonantoka sy ny fikarakarana trikasa fanofanana izay tohanany mazovo Amerikanina santatra ny ainy tsy ampy ary tsy maharaka ny filana amin'ny fampianarana teny anglisy ny isan'ny mpampianatra eto Madagasikara maro ny antony ka anisan'izany ny fahavitsian'ny toerana mpampiofana mpampianatra teny anglisy sy ny tsy farisihana amin'ny lafin'ny fampianarana eto amintsika raha ny fanadihadiana manoloana izany nandray ny andraiky ny sehatra tsy miankina ny karoka vahaolana sy fomba hanatsarana ny fampianarana teny anglisy eto Madagasikara fandraisana andraikitra izay nodiray ny masoivo Amerikanina monina sy miasa eto Madagasikara manokana izy izay nampatsiahy ny mahazava-dehibe ny anjara toeran'ireo mpampianatra teny anglisy amin'ny fisitrahana fanabeazana tsara kalitao ny zavatra tena nahaliana sy nahafarinanay dia zareo elta Madagasikara ihany no niasa zareo no nijery hoe inona ny zavatra ilain'ny fampianarana teny anglisy eto Madagasikara zareo no nandeha nitady ny Africa Elta ny TESOL zareo no nanantona ny US Embassy nanontany hoe inona ny azonareo atao hanampiananay mba hitondra fampivoarana amin'ny fampianarana teny anglisy eto Madagasikara mbola tsy ampy ny isan'ny mpampianatra eto Madagasikara eo amin'ny arivo mahery eo zao no efa azonay efa nampiofaninay niaraka tamin'ny ambassade amerikana nandritra ny teo amin'ny 3 taona teo ny atrikasa izay niarahanay manao niaraka tamin'ny ambassade fa tena mbola maro ireo izay mbola tsy tratra oharina amin'ny fampianarana taranja hafa eo amin'ny lafin'ny fitaovana sy ny fanohanana tsara tohana ny fampianarana teny anglisy avy amin'ny masovy Amerikanina sy ny mpiara-miombonantoka vahiny ankoatra ny teny anglisy miroborobaka hitriny ny fianarana ireo teny vahiny hafa toy ny teny asiatika na izany aza tsy mitsaha-mitombo hatrany ny tanora malagasy mironana amin'ny fianarana teny anglisy raha ny fanazavana tena mitombo be ny fanirian'ny mpianatra mianatra teny anglisy indrindra fa eo ny tambajotra tserasera izay tena hoe mamparitaka ny fitiavana izany teny anglisy izany ary magago tena ny hoe American English le tena hoe Amerikana anglisy Amerikanina mihitsy sy ny kolontsaina Amerikanina tena mahaliana be ny tanora malagasy amin'izao ora sy fotoana izao satria betsaka koa zao nefa te hianatra noho ny fianarana any ampitan-dranomasina any betsaka noho ny mianatra ihany koa amin'ny tambajotra tserasera amin'ny alalan'ny online courses misy ilay hoe MOOC reny hoe massive open online courses tena be da be mihitsy ny mpianatra malagasy efa mianatra an'ireny ny farana androany 17 jona ny atrikasa 2 andro nanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpampianatra teny anglisy mahery ny zato eto Madagasikara izay karakarainy Elta
fikambanan'ireo mpampianatra teny anglisy ary toana ny masoivo amerikanina tanjona amin'izany ny anatsarana ny kalitao ny fampianarana teny anglisy manerana ny nosy. dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety taorian'ilay daroka bomba mahery vaika antranga alina tamin'ireo tobo miaramila sy nokleary tao Iran nakatony Israely avokoa ny masovoany maneran-tany amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny masovoan'i Israel ao Frantsa, Royaume-Uni, Allemagne, Rosia, Ukraine, Ghana sy ny maro hafa. Israel izay miantso ireo teratany no tony katsiany eo ny famantarana mahajiosy amin'ireo toerana ifamezivezeny ny daolobe taorian'izay araka ny fanambarana nivoaka tamin'ny tranokalan'ireo masovony tamin'ity androany ity. dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mbola maro fandarina ho entina aminao amin'ity alety isan'izay ny ankitspo iresana manokana ny tontolo ny fividianana eto Madagasikara lalam-pividianana ihany koa resana ao anatin'izay eo ihany koa makasika ny tolo-dalàna na roso ny filohany anteny merandolona fa horesana ao anatin'izay avokoa fandarana izay nanasana vahiny miisa lehibe isan'izany avy amin'ny fraisa mompirenena safidy Andriamatora miaron-drabe Adjason eo ihany koa ny avy amin'ny birao politika malagasy miara-miainga Andriamatora Randria tsara faradera ary ny lolo Madagasikara Tsiebo Mahaleo Victor fandarana izay anasananao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao zao manapitafa ao manaraka indray tomboko lasy tombovavy elo matomboko. Brox nous a présenté Nivava. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Nous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.